Ka androany ary aritra atelona ny fanadinana nasionaly ho an'ny henimbolana voalohany ao anatin'ny fampianarana ampindaindavitra izy ity. Ny maraina teo dia nidina nijery fotony teny amin'ireo foibe mpanadinana samy hafa teny ny delegasiona nahitana ireo tompon'andraikitra ambony. Avy eny anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony ny fikarohana ara-tsiansa nijery ny fizotran'ny fanadinana. Izay ny tena antony izay fidinana foton'izay. Misa valom-telopolo sy eninjato sy enina arivo sy iray alina ireo mpianatra manerana ireo foibe paritra sy ny masoibo misy ny fampianarana ampitaindavitra. Niroso tamin'ny fanadinana nasionaly izy ireo nanomboka androany ary aritra atelona izany. Nizotra araky ny tompony ho izy ny andro voalohany raha ny hita nandritra ny fidinana nataon'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teny amin'ny foibe fanadinana LMA sy Jijirabe Avelo androany. Ny foibe fampianarana momba ny fampianarana ampitaindavitra dia ao anatin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary misy mihitsy no milaza fa université fahafito ny CNT Mady izay ahitana foibe fanadinana miisa 470. Ministera moa zany dia amin'ny alalan'ny ramatoa-minisitra dia nametraka ho zava-dehibe ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana dia eo ihany koa moa le hoe fampanantonana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana tsiansa eny amin'ny fotony zany ary ny zavatra ho tanterahana eo moa dia mamaly an'izay hoe etaeta mpandrosoana izay atao zay ka eto dia ao anatin'ny mangarara tanteraka no anatanterahana ny fanadinana misy moa fepetra maro izay niraisina mba isian'izay mangarara zay dia isaky ny vita ny fanadinana ny tapakandro maraina dia misy zany ny officier de police judiciaire izay manao tombo-kase ny fait des examens izay efa tafiditra ao anatin'ny enveloppe dia misy koa moa zany ny fepetra maro niraisina zany mba anaraka fenitra zany ty fanadinana izay ho tanterahany ty any amin'ny rehefa vita moa izy ity dia eny amin'ny foibe ny CNT Mady indray no anatanterahana ny fandefasana ny taratasy-panadinana izay isaky ny foibe mpanadinana 700 ary tafiditra ao anatin'izay no fametrahana ny caméra dia misy ihany koa ny officier de police judiciaire mbola manamarika mijery indray zany hoe io zany le taratasy-panadinana dia nisy an'izay fanasiana an'izay tombo-kase zay. Fepetra samihafa no raisina mba hiantohana ny mangarahara. Manome tanana raha atao ny avy eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pireneny miadidin'ny gendarmerie amin'ny fiantohana ny filaminana mandritry izany.